Vaovao hafa tanteraka indray kosa manakara no nanomboan'ny OLEB Foibe ao amin'ny Ministeran'ny Tontolo Iainana sy Ala ny fampiofanany ireo sampandraharaha amin'ny ady amin'ny fahaverezan'ny solika an-dranomasina ny 20 volana lasa teo. Iray amin'ireo Foibe 420 misy eto Madagasikara mampiofana momba ny ady amin'ny fahaverezan'ny solika an-dranomasina ny eto Manakara. Sokajin'olona maro, serasera, tontolo iainana, polisy, zandary ary ny avy amin'ny sehatry ny Jona ary ny avy amin'ny komuna nandray anjara tamin'ny fampianarana mivantana sy fampiasana ireo fitaovana notarihan'ny tale jeneralin'ny OLEP Andriamatoa Roland Rakotondrasata ary natrehan'ny tale amin'ny fiofanana eo anivon'ny OLEP. Manakarana no nisany tsy dia mila tena fampianarana be intsony satria teto efa nivelomvelona teto ny 5 taona mahery tamin'ny taona 2000 dia tombo hatrany zany ny ekipa ditanareo fa zareo ihany no tena fampiofana eto zany misy ekipa le taloha zany mbola tafajanona eto dia misy ekipa vaovao dia izay no ataontsika hoe indicateur zany no hoe atraizany fahaizanjareo mampiasa an'ilay fitaovana izay napetraka eto amin'ny pôle. Afa-po tamin'ny fiofanana ireo mpandray anjara. Amin'ny fomba fanaovana installation zany dia misy fiovana rehefa taona magnaraka koa satria ohatran'ny miasara hatrany hatrany fanaovana installation fomba installation ny tuyau flottant ny amarrage ny tuyau flottant. Vonina hiaro ny tontolo an-dranomasina ireo nahazo fahalalana noho ireo voka-dratsy fahaverezan'ny solika sy ny akora simika any an-dranomasina. Fahaverezana izay mety hitera-doza ho an'ny vahoaka, ny mpanjono ary ny eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany ary ny fahasalamana.